Riavana malala na tsiaro fifaliana loatra niaraka tamintsika nandritra izay 3 andro isaky ny farany herinandro izay. Ary amin'ity anio ity dia raisiko tombontsoa lehibe no miditra any amin'ny tokantrano iray avy, mampandroso ahy, mihaino ahy, ary indrindra tsy izao ihany fa amin'ny landin'Andriamanitra izay fanahy masiny ampiteny anio dia izao minoko fanova zavatra ho an'ny fiainonao izao fandaharana izao. Ao amin'ny Isaia toko 50 toko 1:12 no tenin'Andriamanitra tiako ampaherezana antsika tsiray avy mikasika ireo zavatra efatra izay natao hotsarovana. Raha nijery isika tamin'ny andro voalohany dia hoy Jesosy manao hoe izao ny ataovy ho fahatsiarovana. Tamin'ny andro faharoa kosa dia nijery isika manao hoe tsarovy ny zavatra efa lasa taloha ela ny amin'ny fiainana ara-panahy niarahana tamin'i Kristy, niarahana tamin'Andriamanitra indrindra ireo zanak'Israely. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nahita isika manao hoe tsarovy ny vadin'ny Lota izay nianarantsika farany fa saika voavonjy ny vadin'ny Lota. Fa anio kosa riavana malala isany ao amin'ny Isaia toko 1:12 dia misy zavatra ray manokana tian'Andriamanitra ampaherezana antsika manao hoe eny tsarovy Abrahama rainareo sy Sara izay niteraka anareo, fa vao mbola tokana izy dia natsoka. Andeha hivavaka isika mialohan'ny andraisantsika izany fampaherezana izany. Misaotra Tompo, nomenao ity teninao ity izahay, ampahery ny tokantrano, ampahery ny isam-baravarana, ampahery ny tsirairay avy. Inoko fa mbola hibitsika aminay ianao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Amen. Riavana malala, fa nahoana tokoa mantsy ny Baiboly androany no miteny amintsika, mibitsika amintsika manao hoe tsarovy Abrahama. Abrahama izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa rainy mpino. Abrahama izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ny tarana dia ho tahaka ny kintana. Kanefa riavana dia izao ny zavatra misy tsy nananjanaka i Abrahama. Efa 70 taona Sara vadiny tamin'izay fotoana izay no indro fa diso fanantenana, ketraka satria tsy nahazo zaza. Mety efa mataonataona maro tokoa mantsy no nitadiavanao zavatra tamin'Andriamanitra. Mety ho asa io, mety ho zanaka io, mety ho zavatra hafa amin'ny fiainanao manokana io. Tohatra ny efa ketraka tahaka ny Sara ianao, tohatra ny mety efa mitanondrika angamba tahaka ny Abrahama. Aoka andry ny teny fikasan'Andriamanitra. Riavana, tsarovy Abrahama. Resahany eto amin'ny 2 manao hoe eny tsarovy Abrahama rainareo sy Sara. Tsy Abrahama ihany zany fa i Sara ihany koa izay niteraka anareo. Tsika rehetra dia ambara fa taranaka Abrahama avokoa izay manompo anazy, zanaka Abrahama, tahaka Davida, tahaka Isaka. Ary tsika senao ihany koa dia amin'ny mpifaliana no ilazana fa taranaka Abrahama. Satria naninona izy ireo? Fa fonimbola tokana izy. Ambara mantsy fa ny mpivady dia nofo iray ihany, lasa tokana zany raha reo tsy nananjanaka. Dia naninona nefa rehefa avy eo amin'ny tapany faharoa dia natsoko. Natsoin'Andriamanitra i Abrahama sy Sara, ary miantso anao koa Andriamanitra ankehitriny. Aoka anara-dian'Andriamanitra, aoka atoky hatramin'ny farany, na inona mitona, na manahoana ondram-piainana eto amin'ity tany ity. Aoka atoky hatramin'ny farany, fa eo Andriamanitra manampy antsika tsirairay avy. Ao amin'ny tapany faharoa dia mahafinaritra ny teniny manao hoe sy notahiko ary no hamariko. Notahian'Andriamanitra izy ireo, ka na dia efa antitra aza dia indro fanomenany Isaka. Saika tsy natokony teny fikasana izy ireo, kanefa dia nasian'Andriamanitra tamin'ny voninainy. Riavana malala, inona koa ny zavatra mety tsy natokisyantsika an'Andriamanitra hatramin'izay? Anio aoka ho azontsika antoka fa eo Andriamanitra anatanteraka izany. Raha mahasoa antsika tsirairay avy zany ka amin'ity famarana ny tontolo andro ity,
dia tiako ny anao antso manokana ho amin'ny isan-tokantrano, antso mba hatoky an'Andriamanitra, antso mba hatsiaro an'Andriamanitra, antso mba hiverina eo amin'Andriamanitra ry havana malala isany. Tsarovy ny vady lota, tsarovy ny tatan'Andriamanitra antsika tany aloha tany, ary izao ny ataovy fahatsarovana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy, tsy hoe la intsony ankory ry havako malala isany. Dia miantso atsika hiomana andray an'i Jesosy. Ary amin'ity famaranana ity dia mazava ny tsarovy Abrahama, natsoin'Andriamanitra no tahian'Andriamanitra. Efa natsoin'Andriamanitra ianao, ekenao ve izany? Antson'Andriamanitra izany. Raha manaiky izany ianao, dia tiako ao atokantrano miteny amin'ny fonao manokana manao hoe Jesosy raiso ny tanako, Jesosy tazomy amin'ny tanam-pitiavanao ao, ary tsy ala ho anao ao, ho anao ao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Faharoa dia izao, izay nantsoin'Andriamanitra dia resahana eto manao hoe notahian'Andriamanitra. Hitahy anao sy ny tokantranonao any Andriamanitra, hitahy ny biby fomponao izy, hitahy ny fambolena ataonao izy, hitahy ny asa mandraraha ataonao izy, na inona izany, na inona. Ny Tompo hitanao, hivavaka isika. Misaotra Tompo satria nanome lesona ho anay no nandritry ny 4 andro tao anatin'izay fotoana izay. Ho tahinao tokoa ny tokantrano tsirairay avy izay nanaraka izany fandaharana izany. Ka naiza misy azy ireo, inonay Jesosy io fa hoe ho anila mandrakariva ianao. Ninona olana dia hovahanao izany ary ankehitriny, raha ifandao izay saraka, izay no mety mandao, fa ianao le tsy mba mandao tompo malala hitoetra amin'ny isam-baravarana, ary raha hotononona ny tsodrano ho amin'ny zanakao rehetra manaraka izao fandaharana izao, tena akasika ny tokantrano tsirairay avy ane izany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany manao hoe izao ny teny hoentinao mitsodrano ny zanak'Israely ary mitsodrano ny tokantrano tsirairay avy ankehitriny. Hitahy anao ane Jehovah ka hiaro anao, hampamirapitra ny tavany aminao ane Jehovah dia hamindra fo aminao. Eny anandratra ny tavany aminao ane Jehovah dia ame anao ny fiadanana ka andeha ampiadaninao hatraminy anio, ary ho mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay. Amen.